fa le miarapantsika rehetra miararan'i Jesosy Kristy tompontsika azy zao fotoana izao ary miandry antsika teto izy satria te hiaraka amintsika te hiomby amintsika ary tiana vao amin'ny alalan'ny sy ny asan'ny fanahy masina mifiraisana tsika fiangonana amin'izay loha ary ananantsika hery vaovao fijery vaovao mavaozana ary indrindraindrindry fiominana mavaozana ahatonga antsika ho tena fanasina sonazy araka ny farantsika dia tokantsika anokarana sy arefa-tanana ireo tompona raikitra itonivon'ny fiangonana ny diakonina ny komity zany ity fotoana izy ity mafaly antsika ny mandray ny filohan'ny FPMA ny pasteur docteur révérend Ravaltera Jean de Maroasa izy mitondra ny tenin'Andriamanitra fitady izao fanokana izao isika kosa mibanjana Kristy tompony finoana fimpalefazy mba famelomelomana ho an'ny fiangonana iray izao fotoana antsika izao dia ampitombana antsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompoko. Eto am-piandohana dia tiana ihany ny manamafy ny fandamina ny fifanoantsika izay tia akasary dia angatahana mba mijanona ety ambany fa tsy afaka tena pilipitra ary raha mety dia manatoerana fixa raha tsy maintsy mietsika mba mietsika amin'ny mpilaminana tsara mba tsy mifantokanantsika indray ny fiangonana ary farany mba tsy mandefa flasy rehefa mivavaka fa mety maneligelina ny olona izay mivavaka zany dia misaotantsika nanaiky ny fandamina petraka ny fiangonana.
Amenaran-ray sy ny zanaka ary ny fanamasina. Ny salamo fahefatambaropolo no akatsika ireo andininy hoentsika makalaza mitsenako mitombotsika. Antombo izao tontolo izao izay eo aminy azo tony sy nytonao aminy. Izy ny ranomasy ambony ranomasina ka mampahatra azy ny mionjo. Izy ary miakatra ny tendrombohitra tompo, zovo na ajoro ny toeramasina, izay mahitana sy mahitsoro, izay tsy mirona tamin'ainga na ninina nentona mitaka. Ireo no ray ny fitahiny tompo sy hoeken'Andriamanitra mpamonjy many. Akaro ny tataonareo ny vavahady, misandrata ny varavarana fahakola mba hidirany mpanjaka be voninahitra. Iza moa izany mpanjaka be voninahitra izany? Ilay tompo mahery sy mahery, ilay tompo mahery an'azy. Akaro ny tataonareo ny vavahady, misandrata ny varavarana fahakola mba hidirany mpanjaka be voninahitra. Iza moa izany mpanjaka be voninahitra izany? Ilay tompo n'izao rehetra izao, izy ny mpanjaka be voninahitra. Midera sy mankalaza, mame voninahitra ary manamitra ny lalao izay ny Andriamanitra ray zanaka ny fanamasina. Tompony lanitra sy ny tany, fa menika izany ianao. Ianao ilay tompony tompo, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay Andriamanitra ambony ny Andriamanitra rehetra, mpamorona anao sady mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay, noho ny mahaenao anao, dia ilay Andriamanitra masy, maro, Andriamanitra lehibe, avo indrindra, nefa Andriamanitra fitiavana. Misaotra anao izay noho ny asanao rehetra, fa sady tsara ianao, noho ny mpanao tsara. Mety izay olonao, ho ny fiananao,
tafanginy eto amin'ity toerana ity mba hiaona amina sitraka ao manko miantso ny fiangonana ho vatanao ety an-tany ka ho vavolombelony fahazavanao sy ny fahamasinanao dia nalaminao izy narinanao ny fiainany ary notendrenao koa izay mpitaky azy ho mpandamina sy mpandindra ny asany sy ny fiainany ka ankehitriny dia afaka nohitra azy ireo eo anatrehanao zany dia ny dekôny sy ny filohan'ny santo izay mivonanao komity solotenanao ety an-tany mitarika amin'ny vahoaka mba hamono sy amin'ny voninahitra mangataka aminao zay manatrikinay amasiny ny fotoam-pivavahana ataonay an'iny ary keo ny fanokananay azy ireo ho amin'izany fanokana masina izany ny fanana masina amin'izao toerana izao ary asa mahery amina ampahatanjaka ny fiainana ary ampaherenay amin'ny asa tsara ka avokaka be eo amin'ny asana dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sady voan'ny fiangonana noentiny manambo sy mivavaka izany misaotra amen. Petrika ry havana ny tompontsika dia tompo masina tsy fiota ary mangahaza tany Andriamanitra tsy mety hitoetra eo amin'ny fahatoto sy eo amin'ny tsy fahamenerana nefa kosa Andriamanitra ny fitiavana tiantsika maniry ny amina firaisanatsika ka dia ampaharetintsika ny famorapony ary avely sika natinazy mba angataka famiraky angataka famorapony angataka firaky ataotsika ny eraky kotono anomanantsika ny fotsika sy ny fanatsika ao zany tsy mba nanomena ny voninahitra tokony anao zay raha ny voninahitra ho an'izay tontolo izao sy ho an'ny olona dia natolotra azy sy nomena izy fa ianao lehibe voninahitra kosa adinina nomenao anay ny teninao mba hitaradarana anay eo amin'ny maro efa namasinanao ny teninao mba hoany tsy pikiainana aminay nefa dia nandika izany tsy nanaraka izany tsy nanaraka izany tsy mba nikatsaka ny fanjakana sy ny fahamarinao meotra ny zavatra rehetra tsy naintinina manetahaka ny tenanay izany fa
nanompo ny tenany reny teo anaty fitiavan-tena. Hany ny fakapana zay tokony nalavirinay ary ny fakapana zay tokony nampalay zany ray no matamanina ka sainay natao teo masotoa. Ankehitriny rehefa tia anatonanao zay fotry mila anao zay ka ny mizany zay ianao no manana ny teny fiaina manatonanao zay fotry neofotinao ihany ny mahatsara eno ihany fitandrina eno ny vavaka miaraka rainay rehefa manakoa talavanao zay mamelana dio zay sasao zay mamafakely ary avao fo fanainy ny fitiavana Jesosy izanamon'izay nay nanakana. Teny manamara fefa nomenina ny famelan-keloka mitsangana olo tompony fitiavana manak'izay no tiavako anao ka ny famindrano no tombako anao anatin'azy tsy ova na dia mandrapantikareo anoana nareo mandrapafotsony volonareo zaho manao anareo sy mitrotronareo hatrany zaho manoana anareo sy amonjy anareo fa nitady sy amonjy zay be nantonavanyzany ko ankehitriny dia tsy misy fanamelona ho an'ny zay tafalay amin'ny Kristy Jesosy voavelony ekoreo no menarany maso. Alleluia. Amen. Amen.
ary ny tenantsika manontolo dia ampahereza mba azontsika manao sikaponto eno ihany zany sikaponto ho an'ny voavelahery izany ry havana satria efa nanehoan'Andriamanitra ny hatsaran'nypony izy dia manainga anareo aho mba samy anotra ny tenanareo solona velona voatokana ho an'Andriamanitra sady akasitrahana fa izany ny fanampivavahana tokony ataonareo ka aza miray lasitra amin'izao tontolo izao fa meteza ho van'Andriamanitra ka hiavao saina tantena mba aizanareo mamanao ny sikapon'Andriamanitra dia izay tsara sy ankasitrahana ary lava. Voninahitra miamy avo endena ho an'Andriamanitra. Zao dia manomana ny fomampanantsika hoe ny teny varakitra ao amin'ny soratra masina. Ataontsika ny lazao. Misaotra anao izay Andriamanitra iray no misy tiavana ka nomezanao anay
teny manafika, teny fahazavana, teny mandrakizay zay mitahirana eo amin'ny fiainana feno sy tanteraka. Mangataka aminao ary zay ampianatra anay, ananatra anay, ampaheranay sy ampiranay amin'ny fahamalona amin'ny alalan'ny teninao. Dia le teninao zay velona sady maheno. Ta io masokatra mivavahatsanay rehetra, andraisanay izany teny izany, ka atakarana ny zava-mihafa manakely amin'ny teninao, hanananay ny sain'i Kristy. Omeo anay fombalavana itoeran'ny teninao, ka ho teny mamobetsaka ny fiainanay izany, fa tsy anaty fotsiny. Ary ho tanolonaka ny fonay amin'ny teninao, ary ny tenanay hamongatra be, ka iseho amin'ny asanay, amin'ny toetranay, amin'ny fisainanay, ary ny fiainanay manontolo ny fahatsarana ny teninao izay tena. Dia manao masinanay ny fahamarana fa ny teninao ny fahamarana. Amen. Ao boky Jeremia mananto voalohany mindiny faefatra ka hatramin'ny fahafolo ary mindiny fahafito ambin'ny folo. Jeremia voalohany mindiny faefatra ka hatramin'ny fahafolo ary mindiny fahafito ambin'ny folo. Dia toizana Kristy voalohany ho an'ny Korintianina voalohany andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Korintianina voalohany andiny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Mivaky toy izao amin'ny anarana. Tonga tamin'ny teo ny tenin'i Jehovah nanao hoe: ato ny fony ianao tsy mbola niforon'ny tany kely rehefa fantatro, ary ato ny fony ianao tsy mbola teraka rehefa nampitsinjotsy miteneniko amin'andro amin'ny firenena. Ary kosa indrisy Jehovah tompoko, ino tsy mahay mandahan-tena fa mbola zaza. Fa hoy Jehovah tampoko: aza manao eo mbola zaza, fa andeha amin'izay rehetra mirahaka amana, ary izay rehetra andidiko anao mandalinao. Aza matahotra azy ianao, fa momba anao hamonjy ianao aho, hoy Jehovah. Dia nanitsy tantanan'i Jehovah ka naingo ny vavako, ary hoy Jehovah tamiko: ino? Efa natao ambavy anao ny teniko. Ary ino aho manendy anao zao aminy izao, anam-pahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanomboka sy hanjely, sy handava sy handokana, ary hamorona sy hamboly. Fa ianao kosa dia misikina ary homana, ka lazao aminy izao rehetra nodiko anao zao. Aza matahotra ireo, fa andao dia ataoko raiky tahotra eo anatreny ianao. Korintianina voalohany manomboka mindimy fahaenina. Fa every fiantsonanareo rahalahy, fa tsy firy ny kely araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy no avorazy, fa ny adala amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra hampahamenatra ny eny, ary ny malemy amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra hampahamenatra ny eny. Ary ny faraza amin'izao tontolo izao sy izay vanevatena no ny fidian'Andriamanitra dia natao hoe tsy misy azy, mba hahafona ny misy, mba tsy hisy azo manerabe eo anatrehan'Andriamanitra. Fa avy aminy nanaovananareo Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasina ahafanavotana antsika, mba ho ato ny voasoratra hoe: izay no rehalera aoka Jehovah no rehalera. Mitsangana isika manao ny fidia mialoha ny amatena ny filazantsara. Io
tsara mijaona toko fadimy ambin'ny folo ka ny enina ambin'ny folo voalohany. Mijaona toko fadimy ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Izaho ny tena voaloboka ary niraiky ny mpamboatra. Ny sampandrehetra eo amiko izay tsy mamono esorony, fa ny sampandrehetra izay mamono kosa dia amboarina mba hamonoely kokoa. Efa madio raha teo ianareo ny teny izay lazaiko taminareo. Tomoerana ary zavana tahaka ny sampany tsy mahay mahombo azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy. Dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Zaho ny voaloboka, ianareo misaraka. Izay miray amiko ary zaho dia mamono izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia alin'nyvelany tahaka ny samany izy ka malazo, ary angoniny izy ka tsika ao anaty afo eo mahay. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay tianareo na inona na inona, fa tonga aminareo izany. Izany mankalazana ny raiky, mamazanareo be ka tonga mpianatra ianareo. Tahaka ny mitiavana ray ary mitiavako anareo, tomoera ny fitiavako. Raha mitanana ny didika ianareo dia toetra ny fitiavako tahaka ny tanena ny didiny raiky sy toerako amin'ny fitiavako. Izany zavatra izany dia fampilazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny mitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra miaina no ny sakaizako. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay ny tiako anareo. Tsy ataoko eo mpanompontsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny toko, fa efa nataoko hisakaiza ianareo, satria izay rehetra aleko tamin'ny raiko no nambarako. Tsy ianareo ny mifidy aho, fa izaho mifidy ianareo ka naneny ianareo mba handesy aminy ary mba harena ny vokatrareo mba homeny ray ianareo izay rehetra angatahynareo amin'ny anareo na inona.
ary sakafo misy filaizany ny aray ny teninao fa ho teny velona ny teninao dia mananteny zay fa hiasa aminay no tompony ka amin'izay zavatra rehetra ataonay aoka ny teny ny vavanay ny fisaina finay kasika ny masomavatana ny sokanavitra anay amenarana Jesosy Kristy rehetra amen. Petrika ny olona rehefa miasa antsika ny manitra dia tany
miafo dia sady milaza aina satria ao amin'izay misy afo dia afatarana koa misy aina. Miafo dia milaza fahazavana satria ao anatin'ny afo dia marifoana ny aizana rehefa mirehetra ny afo mazava. Fa ny afo dia milaza koa hafanana. Rehefa misy ny afo dia manafara na dia ao anatin'ny atsika azy. Ny afo rehefa raha rehetra tahaka izany ny afo dia tsy maintsy misy fitay maromaro na zavatra maromaro no mitamatra mampirehitra azy. Mitamatra rehefa dia mandray lay afo dia mirehitra mazava. Fa raha misy anankiray amin'io miaratsy ao anatin'io ka mivoaka matetika ny velany dia lasa manetrika. Ary tsy tena hoe manetrika ihany fa tsy maintsy marina lasa taky ny charbon any tsisy ilana azy. Izany hoe ny aina dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fiangonana. Ary izay no lesoan'Andriamanitra amintsika mandrakariva eo nivon'ny fiangonana mba ahafahantsika manao izay ankasitrahan'Andriamanitra eo amin'ny asa fampona azy sy ny famarana azy. Aveliko kely hoe zava-dehibe fity no ampatsika vonotenin'Andriamanitra tian'Andriamanitra mba ataontsika mandrakariva eo amin'ny fampona azy dia ny miaina, ny mijery, ny miteny, ny mizara mampatiteny, ny mino, ny tia ary ny miana eo. Ary magaga rehefa na ny tsy mpampiresaka sy pasteur ny amin'ny fotoana nofa nanan'ny fotoana izy nanan'ny fotoana nampita ny teny. Ary rehefa vitako sy hitsaroa zay tramohana dia tona eo dia natakity tsara magaga misy asan'ny fanana satria ohatrany hoe mifampiresaka satria na ny teny nambaran'ny pasteur mbato fanafony fotoana na ny teny nanatry pasteur hovatrina loany ny fotoana izao dia mifandray amin'izay zavatra nambara tamin'ny rehefa izay. Ary zava-dehibe tokoa izany satria ahafantarantsika tsy inotsika fa miasa mampatahon'Andriamanitra, miasa eo ny fiangonana ary miasa eo ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra na dia tsy takatry ny saintsika azy izany fiasan'Andriamanitra izany. Raha manaraka ny vakiteny izay volatra ny fakina tamin'izay atsika loany dia hitanao tsara fa miverindeny ilay teny. Raha miasa amijery ny any mpaminany ny tompony hoe atry ny fonenao tsongora ny foroto rehefa fantatra tsy mitsimonateraka rehefa namasina sy mitendety mpaminany ho amin'ny firenena. Hoy jery ny any inisy tompo tsy mahay mandahatena fa mbola azazy nefa ny tompo hoe aza manao hoe mbola azazy raha teny amin'izay anyrako anao ianao ary zay rehetra fidiko anao mampana mpaminany dia raha n'Andriamanitra nanambara ny teny. Taratasy apôstôly Paoly ho an'ny Korintiana dia milaza izy hoe every ny fiantsoana fa tsy firy ny olon-kely, tsy firy ny olona mahery, tsy firy ny avy-palaza fa izay fanevateva eo amin'izao tontolo izao no novidian'Andriamanitra dia ny atao hoe tsy misy aza mba hahafoana misy mba tsy hisy nofo azo reherehe eo hanatrehan'Andriamanitra. Mampahatsiaro any ilay asan'Andriamanitra izay manamboatra ny fiainan'olona fa tsy mifirenen'olona na mifedera ny tenan'olona koa zava-dehibe fa Andriamanitra miasa Andriamanitra manety azy sy manamboatra azy mba ho tonga mpiarana azy eo ny fanontona izay tson'Andriamanitra azy. Ary izay no amafisin'i Jesosy Kristy raha manao famoarana momba ny sampana sy ny voaloboka izy hoy izy hoe zaho ny voaloboka ary eo raiky no mpamboatra ny sampana eo amin'izay
sambana rehetra zay mamosa dia amboarina mba hamobe lehibe efa ady tokoa raha tena io no mitenitra zay nolazaiko tamin'noazaiko taminareo tomberanto ary zao aminareo dia ambarana eny fasoka hoe tahaka ny tiavana ray any ny tiavako anareo tombera ny fitiavako anareo raha hitanina hididika anareo didika ny fitiavako tahaka hitanenako nididiny raiky izy raha miray any anareo fa mitoetra aminareo mitenitra ankatao zay tianareo na inanay fa hotoka aminareo zany mankalazana amiray fa moazy aodehe ka hotonga mpiaka teny sarobity le teny raha namazava zay hoe miteny zay ao maly amdekola nitsikeko amin'ny soratra masina indra miteny fototry amizareo reo dia misy teny anankiroa ilazana hoe teny na teny ny teny anankiray dia milaza teny faharina milaza teny manome fiaina milaza teny manome fifaliana milaza teny manatanjaka mamahely ary teny io lay teny zay nen'Andriamanitra naharina izay tontolo izao nakakaka fa mivavaka pastor famakiana ny tenin'Andriamanitra dia naverimbery zay zavatra mazava aminareo zay ary tsy tongatonga ao azy fa tena asa amin'Andriamanitra satria lay tenin'Andriamanitra naharina izay tontolo izao io lay teny tonga nofo fa tonga amintsika ao Jesu Kristy ary io lazay Jesu Kristy hoe raha mitometrano ianareo fa aminareo miteny ankatao zay tianareo atao na inanay fa mitanteraha aminareo izao zay miteny teny fiaina teny tonga nofo teny tenin'Andriamanitra mizara teny mampiasa tsika anarahantsika izao fa misy io teny anankiray izay teny afa amintsika olombelona ihany izy mety teny ilazana kampononana izy io rendraiky mety teny ampitatsika hevitra izy io rendraiky kanefa miteny an'io no hoe tena manimba ny teny mahagazy tsika malagasy manana hoe teny soa io tsy ny teny malagasy teny soa sakafo na teny soa ary fa ny vavaratsy adiky afantatsika tsara fa raha miresaka n'olona mpanimba zavatsika be resaka be teniteny foana kanefa manimba eo nivony fiarahana ina zay tsy karazan'olona zay zany olona manimba taspa zany ohatra mipitifotra zany ohatra hoe mamono azay miteny anankiray avy amin'ny vavan'olona tsy nifetezan'olona hiteny no mampiseho ny asan'Andriamanitra ao anatin'olona sy ny asan'ny devoly tsy ataony amin'olona fa raha esan'Andriamanitra n'olona miaraka amin'Andriamanitra dia teny fiainana ny vokany teny fampahirizana teny mitondra fifaliana teny mitondra fifankatiavana azay ny tanteranana zay tompo e raha mitamina mididika anareo toetra amin'ny fitiavana takantanenako mididiny raiky na miteny raiky sy miteraka amin'ny fitiavana zany mididika mba hifankatiavana anareo ianareo sakaizy tonga manaraka nampidiko anareo mahatonga fimbonana mahatonga fifankatiavana mahatonga asa ary mididika mahatonga hafaliana lay tenin'Andriamanitra raha tena tenin'Andriamanitra fa raha teny avy amin'ny devoly dia manimba manapotika izao toy izao satria io teny devoly io tarihin'olona isara amin'Andriamanitra ary teny devoly io no anjona n'olona ampiasain'olona fanjona na ifampifosafosana sy ny fanaratsiana
antsika hoe inona no teny mivoaka mivavatsika matetika malana no vazoazy tamin'ny dekonreky izao izao raha tokony namanao moa tsy mitapoka ny tombony dia io no teny mivoaka valo fa hitanao ny toetsy ny fony zany hoe raha taina mitapoka izao dia izay teny mivoaka vavanao hitanao hoe zay le toetsy ny fony na olona iderana Andriamanitra izy na olona ankalaza Andriamanitra izy na tonga dia teny ratsy mivoaka toetsy ny fonon'olona zay io teny io mety tsara nefa mety ratsy arakaraka ny mosatsika ny hebreo dia nalavitra ny tsara satria ilay teny faharoana atao hoe avanana izy hebreo ary fotoana anotanantsika ireto mpamin'Andriamanitra ny dekony sy ny polizy amin'ny fotoana takizao dia fotoana enikerenkatsika vaoaka an'Andriamanitra tsirairay avy miasa n'Andriamanitra sy fahasoavan'Andriamanitra izay tian'Andriamanitra hitanterana amintsika azakonareo zao vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary efa miteny Andriamanitra tsy maintsy tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ain'Andriamanitra no mampiasa olona fa fahasoavana ao antsika sy fitiavan'Andriamanitra fa mifampo miantsoa manovana antsika araka fanomezana fahasoavana antsika mba hanao azy aza miatrotranao rehefa tsy hainao anao dia tsy vita ny asan'Andriamanitra vita foana ny asan'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra no mahatongo ny tenenan'Andriamanitra mahatongo ny ataony mahatongo ny vavolombelona ajery tsara ny anisan'ny tafitra ny indray isany devola ny fiainantsika dia marary tenytsika rehefa torina mazava ny tenin'Andriamanitra indray zanaisy misy paspeta amin'izay dia tsy vavaka tsona rehefa teny izy ako nivery aho pastera verisa ilay Andriamanitra tenantsika mety misy fahadisoana ny tsirairay mety misy mitafahoatra sain'izao ao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra raisa fifaliana raha mbola miteny sy mitao antsika amin'ny tena Andriamanitra ary etezatsika amboarin'Andriamanitra mampakariva satria mitoetra amin'ny Jesy Kristy dia anjarataka ny sampana mamono sampana mahavita ny tokony atao ary sampana mahazo izay ilaina araka ilaina antsika sy andalatsika aminy sady mitodika aminareo dekona sy komotsy zany mitodika ny fimon'Andriamanitra eo amin'izay zavatra rehetra ataontsika atao sarobidy indrindra le fifikirantsika sy fahafisantsika ny tenin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra izay miasa amintsika ny tenin'Andriamanitra izay angatantsika anovatra rehetrany fiainantsika matonga tsy mandaitra antsika ny tenin'Andriamanitra dia satria na akatsitsika ny masom-panahintsika tsy banjona fahasoavana lehibe tenin'Andriamanitra amintsika na tapenantsika ny sofitsika tsy ame ny pitsika izay taon'Andriamanitra amintsika na mivily mandeha amin'ny lalana sy tonanetsika fa mandeha atsika fotsiny fa tsy mandeha amin'ny lalana izay aton'Andriamanitra antsika tokana ny lalana Jesy Kristy izay lalana sy famarinana fiainana ao aminy any no ananatsika fiainana sy ahafahantsika manaton'Andriamanitra ka amin'ny lalany tenin'Andriamanitra izay omenina atsika isan'andro isan'andro tenin'Andriamanitra izay zaraina antsika dia asehon'Andriamanitra antsika teny fitiavana azay fitiavan'Andriamanitra izay ahafahantsika manao mihoatra izay tsika izay taperantsika azy araka ngely miasa antsika mety kivitsika teny tafanjeriny aho tsy manao-tena na mbola kela efa mitombo hoe aza matatra aza manao mbola kela fa andeha amin'izay amvidiko anao ianao zany hoe omeko anao teny ka ny teniko no anamboatra anao ary zany teny zany teny manome fahefana teny manome fahefanantsika mba hanapahefana
anorona sy amoty fiainana vaovao fiainana miaraka amin'andriamanitra fiainana Kristy. Iny avaka izany hoe hoafitra saitentsika no anatrehny miasa sy miandry an'andriamanitra miandry antsika fian'andriamanitra nanaovantsika nao aminareo dia golona vaovao nao atsika fiangonana manontolo fa tian'andriamanitra atsika tenintsika ary manirana atsika andriamanitra mba hampieny ny teny fiaina eto Jesosy Kristy. Voninahitra hoe an'andriamanitra ny zanaka sy mamisa aza tavotanindrindra sapetrana sangala ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavana andriamanitra ilay ary firaisana ny fanamasina ho amin'ireo andriamanitra fetrika
voalaza tamin'ny teny teo fa anisan'izay takian'Andriamanitra amintsika eo amin'ny fanompoana ny fahaizana teny manambara mitohy indrindra teny mampiorona ary arak'izany ny finoana koa manambara teneny andeha isika iara-matsanga miara-teny miara-manorona fanekam-pinoana apôstôlika zay hoanatsika ny fiangonana rehetra manerana ny tany. Mino an'Andriamanitra aresika manambaratra satana mino ny Jesosy fizanana fitoanatsika zay totorona amin'ny fanamasina nateraky magaviziry mitsara tokonato mona mpaniasitsaria matika naleha midina ny finatsika mitsangana matamy any fatena miakatra mandanitra mipetraka nykavanitra masina maviana ny tsara ny reposimata mino ny fanamasina ny fiongorana masina manera ny zao Kristo ny fiongorana ny olona masina ny fanelakely ny fisangana ny tena ny mate ary ny fiaina ny masina. Ny ndimy ny voalohany amin'ny hira fito amby roapolo sy efajato ny iraitsika mosety ny jokotety. Ny ndimy ny voalohany. Zao dia tonga amin'ny fotoana naterana izao fanokanana izao isika. Tsara marina ao amin'ny mpanasafa afaka makasary nareo fa tsy miafaka fotsiny na mivezivezy be loatra afaka mandeha any nareo maka ny toerana fiangonanareo fa tontolo andehananareo fa tsy manao izay ampifantoka ny mason'ny olona any aminareo. Ataontsika hira izay efa voatombo. Ny ndimy voalohany mipetrahana isika manamizany amin'ny fahakosa ny angatahana ireo diakonina mba hitsangana eo amin'ny toerana ihany rehefa mihira ny ndimy fahakosa. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia fifaliana lehibe ho antsika indray ny roso amin'ny fotoana anympanatsika reo olona izay nikizany ny mpandray fandosan'ny tompo eto amin'ny tafo efa dia mahay torozy ity
ka nofidiny anao ny asany dekona eto amin'ny tekona raiky mandritra ny fotoana iray. Aokary dia raha antsika miaina sy oetrehetrika tsara ny teny soratra masina, ny tenin'Andriamanitra anorena antsika izao asa fanokana izao. Hoy ny Tompo Andriamanitra tamin'ny Mosesy, manangona fitopolona eo amin'ny olona Israely ty amiko, eto miaraka mampitranonay fionana izy ireo, ary ala-tony ty fireneny ty aminao ireo, fa tsy hainao irery intsony no hitondra azy. Zava-dehibe araka izany hatramin'ny voalohany ny fanendrena olona ho namana mpitarika eo amin'ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra. Ary ny apôstôly Paoly tamin'ny Timoty sy tamin'ny Titusy izany, zao no namelako anao tamin'ny Kreta, andaminanao izay mbola tsy tanteraka, anendrenao olona amin'ny isa tanàna araka izay nandidiko anao. Raha misy tsy manao tsiny dia lehilahy manambady tokana manana zanaka izay tsy fampangaina ho mpanara-po amin'ny ratsy na ho madity. Ny diakona koa toy izany, motona, tsy miroteny, tsy tia divaibe, tsy tia rena maloto, mitandrina tsara ny zava-miafina ny amin'ny finoana, amin'ny fietrehetana madio. Ny vehivavy koa toy izany ihany, motona, tsy mpanendrikendrika, mahony tena mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Hitantsika amin'izany ry havatra fa zava-dehibe hatramin'ny voalohany teo amin'ny fiainan'ny fiangonana ny fisian'ny fifampizarana andraikitra eo amin'ny asa fanokonan'Andriamanitra. Fa na mavesa danja aza ny andraikitry ny olona izay nantsoin'Andriamanitra hitory hampianatra ny tenin'Andriamanitra, dia ilaina kosa ny fisian'ny olona mpiara-ny asa aminy amin'ny fitondrana sy ny fitaizanany fiangonana, miara-miasa sy ny fanampy, ny fanohana ny mpitandrina sy ny dekona eo amin'ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra. Ny mpitandrina mitarika mandrindra mba hampanaraka amin'ny fampianarana soratra masina sy ny rafitra fitondrana ny fiangonana, kanefa tsy manao irery izy na manapaka irery, fa tokony andraikitra miaraka amin'izy ireo kosa ireo dekona. Koa ianareo amin'izany ry rahalahy sy anabavy malala izay nantsoiny Tompo anao ny asany dekona eto amin'ny fiangonana ity, tsarovy manan-kariva ny alehibe ny andraikitra izay nomeny Tompo anareo, atokantokoary ny tenanareo ho amin'izao fanompoana masina izao. Ko aoka ny firaisana amin'ny Kristy sy ny fiorenana amin'ny teny no antoka eo amin'ny fahavokaranareo izao anjara fanompoana nomena anareo izao. Hira fanampiny faharoa no ataontsika, ny andininy voalohany sy ny andininy fahatelo amin'izany izany. Emano ny teny ho anao. Oh
dekona anao ny fanekena masina ilay fivonana eo anaten'andriamanitra sy ny fivonana amin'izay rehetra ho dekona mano. Rahalay vono rahalay vono no izay fanekenana tao ataon'izay amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina dia manokana anao izay ho dekona eto ny fihinana tsangana n'Andriamanitra mahereza sy mahatanjaka mombanao mandrakarivana noho ny fanekena izay nateo narevo teo natren'Andriamanitra sy ny fiangonana amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina dia mandraina anao izay ho dekona eto amin'ny fiangonana ety. Andrenatoano lalany rino Rabetrano Isabelle Rajaobely Sylvie Rakoto Jacqueline Rakoto Arsoraso Antonina Rakoto Nindraina Lasso Randemajato Budoanaki Rasamuel Nur Andriamati Mangiri Andrenatoano Edgar Andrenjatovo Jean-Christian Rajaobely Soufimene Rakoto Arsoraso Honoré Rakoto Menjana Amatsy Randriamanatso Azo Randriamanjato Tampe ary Rasolofo Dominique ivavatsika efa sitraka ao Andriamanitra ny miantso sy ny fidy mpanompo araka ny fanomezam-pahasoavana nomenao eo amin'ny tsirairay avy mba hanananjara amin'ny fanomponanao eo amin'ny fiangonana namany miantsonao izy mianada isany reto izay voafidy sy voatokana indray ankehitriny amin'ny asa fanomponanao amin'ny mahatekona nanao teo natrehana sy ny fiangonana izy ny fanekenanao izany asa nao izany ka mangataka anao izay mba hitsika azy ireo ny fampitramponao
hitahiry azy omany fitariny fanay masina mba hatonga azy ho mpiasa mahatoky sy mamy eo anatrena fenoy ny fahamarina ny teninarosy atao fitafarenao Jesosy Kristy amin'ny fangatoavana ny teninao ary hoe fitondran-tena madio anompony marina anao amin'izao asa andraikitra mena zao na amin'ny teny ambany na amin'ny atao mba nome voninahitra ny anarana ary fampandrosoana ny fiangonana aoka ianao ihany no rehainy ka hitafanao tena tsy fanendren-tena manakarivo izay azoto amin'ny fanompona ary anaiky amin'ny fakasitrana ny fananarana rehetra mety atao aminy araka ny fanahy ary mangataka aminao izay tokoa ananany fietretana tsara sy faharetana mafy ao amin'i Jesosy Kristy na misy aza ny fitsapana sy ny zavatra mifamoafao eo amin'ny fiaina ka hitondrany tsara zao fanompona ny fidianana sy mentsonao azy izao amin'ny lalana Jesosy Kristy tomponay memoninahitra sy laza miaraka amin'ny ray sy ny fanahy masina mandrakizay nanaovanay zany vavana izy mianao anay retombo tsara amen. Petraka ny fiangonana ry afaka malala ny fandaminana eo amin'ny fiainan'ny fiangonantsika no mahatonga ny hoe rehefa misy ny fanavosaka dia ny isaka ny taona no avosina ny dekona eo amin'ny fiangonana fa tsy tokony atontsika mandrakariva fa ilay Andriamanitra mahatoky izay miantso ny fanompona dia tsy miova ary mahatoky mandrakariva izy rehefa namotsoiny dia ampesainy hatranetrany araka ny fotoana ilana izany fanjara atsika izay efa namaly sy namety miantso ny tompony no manatanteraka atontsika ny voninahitra ny tompony koa ankehitriny any anao ny hirana ireto dekona vao notokanana sy nyrestanana ireo any aorin'izay dia mangataka nareo rehetra zay efa notokanana dekona nataizana teza toerana nanokanana nareo naovinana vina mba hitsana anao vaompona ireo ny fanolatena ary andray ny famidrantanana ataonay amin'ireo amin'ny lalan'ny Jesosy Kristy mahatoky efa niazo amin'ny fanahona azy aorinirany dekona zany dia mitsanana rehefa dekona rehetra.
ira fanolorantena nataon'ny lekolona votokamina zany ary mino afa tsika tsarare avitro indrindra nareo zay mavotokamina lekolona tarina zay koa dia iombona amin'izy ireo amin'izany ira fanolorantena zany midina kely nareo lekolona dia mitodika manjakely antara ary rakorazay koa nareo zay mavotokamina lekolona mitsangana andray ny fametrantara apetraka aminareo amin'ny anarana tsika raiso manareo ny fitahina toninay amin'ny anarana ary hoany zay mataro anareo mba tsy mitafotoy ary metraka nareo tsy aonatsiny aloha ny voninahitra amin'ny firavoravo ho n'andriamanitra tokana raitsika ao amin'i Jesosy Kristy reny any mideraka sy milaza ny voninahitra amin'ny fiangonana efa azo hatramin'ny indrindra sy ankehitriny ary manatry ary andriamanitra ny fiadana la efa mitondra amin'i Jesosy fitontsika fiandriny lehibe niara tamin'ny maty mitondra ny rano fanekena manatrizay izy eneno ampiorina sy ampitoetra nareo mba hiasa ao anatinareo zay rehetra-kasitrahana eo ny masina anatanterana reo sikapony ka ataony ao anatitsika amin'ny alalany Jesosy Kristy anefa zay sika ho any Jesosy Kristy reny ny voninahitra manakizay ana ry mpanompon'andriamanitra hoy ny tompo aminareo mandehana amin'ny fiadanana ary mandehana amin'ny hely fa ny hely tompo tanteraka amin'ny faly lasa mipetraka sambatra zay voafiky no mpiasanao ka nory eo adiny zay natomokao vola mivapolo sy roanjato andiminy voalohany sy ny fahatelo dia raha tsika manao miraisana telo mpamosona za fa tsy dia mazatra mila loatra ny filona anatin'ity fa tsika telo mpamosona tao izy
mampalahoasy toloteny fiangonana ny voafidy filohan'ny tafo eto Tolosy. Voafidy filohan'ny tafo zany tora Jaobelona misy finaina makatakasy ampanajana mba anatin'ny mpiangonana ary anolotra na mpiarana saminy ao profesor ary tokona raikitra samy hafa eo amin'ny voninahitra sy ny samy. Fifarena lehibe hoaly manolotra ny mpiara-miasa ao ao. Ny filompanampy dia Andriamantoa Edgar Andriamantoandro. Ny tonia dia Ramatoa Nolo Samuel. Ny mpitantsoratra dia Ramatoa Sylvie Jaobelona. Ny mpitambola Andriamantoa Jean-Christian Denzato. Ny mpandarana vola Andriamantoa Arjona Andriamanantsoa. Ary mpandarana vola mpanampy Andriamantoa Tantely Andriamanjanja. Zao reto dia mbola mahafaly akory manolotra nareo ny tompon'andraikitra eo amin'ny vondronasa. Vondronasa serasera. Ny tale dia Ramatoa Jacqueline Rakoto. Ny tale-panampy dia Ramatoa Nolo Andriamantoandro. Eo amin'ny vondronasa sosialy, ny tale dia Ramatoa Bodoantra Andriamanjanja. Ny tale-panampy Ramatoa Volorona Rahaba. Eo amin'ny vondronasa fiainam-piangonana, ny tale dia Ramatoa Isabelle Rabetrano. Ny tale-panampy Ramatoa Ando Rakotorasoa. Ary farany vondronasa vola sy mananana, ny tale dia Ramatoa Masolo Rakotonindraina. Ny tale-panampy Andriamantoa Honoré Rakotorasoa. Zao tsika dia tonga eo amin'ny fanolorana eo ampiadidy eto amin'ny tafo. Misy telo mirahalahy izy ireo. Andriamantoa Mamirina Andriamady, Andriamantoa Max Rakotony Menjanahary, ary Andriamantoa Dominique Rasoa. Izao resika dia miantso ny filohan'ny sampana fito izay voafidy mandritra ny taona malaraka. Ka ny filohan'ny sampana Antopira Andriamantoa Soreo Andriamanantena. Ny filohan'ny sampana SPK Ramatoa Velo Ravelmanana. Ny filohan'ny sampana SRK Andriamantoa Ana Razavalabe. Ny filohan'ny sampana Tiby Ramatoa Molatina Restauration. Ny filohan'ny sampana STK Andriamantoa Tsy Varasololabe. Ny filohan'ny sampana STA Ramatoa Misa Rakotomalala. Ary ny filohan'ny sampana fifoazana Ramatoa Lalatina Raramomana. Ireo jiro manolonatsika ireo zany fa ireo no antsoina hoe komity ao anatin'ny fiangonana miara-miasa akaiky amin'ny mpitandrina eo amin'ny fandaminana ny asa ao anatin'ny fiangonana. Raha misy raha dinina ny fiangonana tsy maintsy ampahafantarina mpitandrina izany dininy birao, tsy maintsy mahafantatra ny birao. Raha misy zavatra maika dia afaka manapakevitra ny birao sy ny mpitandrina tena maika dia maika. Fa raha tsy zany dia tsy maintsy mandalo komity, komity iray no manapakevitra. Tena misy raha maika zany fa akoatr'izay ny raharaha izay mahazatra no lamina fiangonana. Tsy hoe anapahana komity hevitra tapaka maika kira tsy maika dia tsy maintsy mpandray ny fampiasany tompo amin'ny akatoka ny tompony ny teny farany ny fiangonana fiangonana. Apaty-kovinantsika foana izay rafitra fandaminana eo amin'ny fiainana fiangonana izay satria mandeha isan'amaratonga izany na
miaika vapian'le tafo epita ny fahatany aletrany sehitra nasionaly ankehitriny ary mitodika aminare komity zany miara-miasapereo any birao any misapana tsakare any fa birao misapana tsy isan'ny komity a fa ireo mitsireo zany filosapana sy dekona areo komity manontany anareo any zany zonanazavaka tamin'andriamanitra hoe filona sy nyfanekeny marina dia hoe amen ko dia manontany anareo zay valinareo araka izany tenin'andriamanitra izany everinareo va ny anao ny fanontona masina atolotra anareo araka ny tenin'andriamanitra todika aminareo fiangonana manontolona ihany miaraka amin'irety komity irety raha ikenareo dia miaraka mantsika rehetra hoe amen manaiky vai anareo angataka isanandro amin'ny tompony mieny sy ny fanazavana varofanay masina androsonareo isanandro isanandro amin'ny fahasoavany Jesosy Kristy tompontsika manaiky izany vai nareo aokaritsakana ny fika hoy ny temitovy ny amin'ny fiasana zay miaino anareo Jesosy Kristy dia miaino ako ary zay mandana areo dia mandana ao lika toko fafolo andrina vain'ny folo zany tompo miteny zany ary zao ko miteny iny zaho no manao mandrakarifa mba hampahatona ny fantampehatra ianareo zay fidy anao miasan'andriamanitra raisanareo ny teny soratra masina hoe mangataka aminareo zany mba handeha mendrika ny fitsona zay itsonanareo amin'ny fanetritena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny fahampony fandevitra amin'ny fitiavana mazoto ny tana ny firaisana amin'ny fanahy sy ny fehikavana ary atsika fiangonana indrindrindra ianareo tompona raikitra mpikavana ny sapana samihafa raisanareo ny tenin'andriamanitra hoe mangataka aminareo zay mba hanekenareo zay mikely ay sy mitondranareo amin'ny nanany tompony ary mananatra anareo mba hajainareo indrindra amin'ny fitiavana zareo no miasa koa tandremo mba tsy lavinareo zay miteny manekeny mpitondranareo araka zay tokony ataon'ny mbola ampamboana mba hanaovany miasa ny afaliana fa tsy amin'ny fizehina fa tsy mahasoa anareo izany zay tenin'andriamanitra ko ankehitriny azy amin'ny anaran'andriamanitra raisy zanaka sy fanay masina amin'ny anaran'ny fiangonana protestanta malagasy aty-andafy zay silonay tena dia mandray tana anareo soloteny amin'ny fiangonana manontolo izay ary manolotra anareo ho amin'ny fanontona ny fidianana fiangonana izay ho aminareo ny fahasoavan'i Jesosy tompontsika mandray tanana anareo izay fitaovana amin'ny rahalahy miaraka amin'ny filohan'ny fahatany atsimo anefana zay misy anareo tafafipelma eto Toulouse.
mivavatsika reako fanokanana reto ampiandriamanitra reto ianao toko araka ny teninao zay mbola nampatsofonao nay androandry tao anatin'izao fampokavana izao hoe tsy anareo no fidiana fa izany no fidy anareo ka maneraka anareo mandeha sy amoko aretany vokatra mankalazana ray izay aminandry ary nampianaranao izay Jesosy Kristy angataka manakariva aminao mba miraka mpiasa hiasa ny tanonao satria be mitsijana fa mipiasa ny vitsy saotra anao izay no namirety mpamponao zay namaty miantsinao tompo ary natokanay mipiasa miaranao eto mpitafa efe mahita tolosika arovina amin'ny lalanao zay tompo amasiny no ny fahamarinanao anatanjao ny finoana sy ny fitiavana anao amin'ny alalan'ny fanaino masina atongavana izy ireo tena mpiasa matoky tokoa eo amin'ny sahalama na eo aza ny zavatra mety mandalo ny fiaina ataovy sasy mahaty ny fidoroam-bavy nobelanambarany fahamarinanao izy hitory ny teninao hitantana sy amory ary amanitra amin'ny fahomorana sy ny faindrena rehetra iseho mitanana tsara ny fahasoavanao eo amin'izay rehetra tao momba azy tokoa ao anatin'ny adi-panao zay mety atry ao anatin'ny fahoriana zay mety hosedriany ary apanitro ny teny izay iseho ny herinao amin'ny fahalinena mba vokatra sakaritrano hoe miasa Jesosy tompo efa natsinao sy kisanao ny fiangonana ny vahoakanao tompo mifidy azy reo ary noraisinao tamin'ny anarany fiangonana izy sady atolotray eto anatreny fiangonana dia niraikitra ny lasanazy apetraka mba ny fahasavanao zay ka ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazotoana ny fanahy ny faheresana ampaliraka ohatra ho aminy sy eo amin'ny fiangonanao ny voninahitra dia ilay fiadanana Andriamanitra mihoatra ny fahalalana rehetra hoe iaro ny finahisy-kevitray ao aminao Jesosy Kristy tomponay fanao Andriamanitra resaka sy fanahy masina ireny ny voninahitra hatry ny tamin'indrindra izay ketrina maritra amen ry raha sianabady zay natsiny toko amin'ny asa maefa be amin'ny asany tompontsika fa ho tena Andriamanitra tsy foana tsy fikelizana iray dia mandehana amin'ny heriny tompo ka mijoroa sahidy torivo amin'ny teny sy miasa Jesosy Kristy ilay tentsika ho azy ny voninahitra ho amin'ny ariny fiatana amen petraka ny fiangonana nampitsiterana dia faminanavantsika ny havana amin'ny anaran'ny sy ny fiangonana eto amin'ny FP Matolozy ary miaraka manokana rehefa izy manaraka amin'ny tafa toy izao ary ny vaovao azo ambarantsika ny vaovao avy amin'ny faharitany ho an'ny mbola fahatsarana ny mpitandrina ny folosy ny komity ny tafy raha efatra faritana tsy mandrefana Andriamanitra tokony akena mihoatra ny olona noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia fifaliana ho anay manasana reo anatrika sy trotro ambavaka ny fanokanana ny mpitandrina raha koa ny manana andranto ny alahady raika
miaraka amin'ny mpitandrina ny faty. Toy izao ny vaovao-tafo filazana manjono amin'ny alainy lehibe nampandrenisana anareo na alasan'Andriamantola Jonas Ansa tany anila tamin'ny alarobiroko janoary lasa teo tamin'ny fasily amin'ny taonany. Hoy ny ilay tampo aminy raha tsy n'Andriamampandry George asana mivady sy ny zanaka manjafiny ary ny fianakaviana manjono. Ny famanina ny fianakaviana dia mbola holazaintsika miandalana inona. Filazana teraka. Je t'aime de l'amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est avec une immense joie que nous vous annonçons la naissance de notre petit Touni Maïlan le 23 janvier 2016. C'est par la grâce de Dieu, alléluia, aux amis. Oui, sofara si tudo randianefzono. Famanina teraka. Amin'ny alady raika amin'ny janoary zao dia manana fianakaviana rehetra nahazo Palestine isika tamin'ny taona 2010 sy 2005. Fanateram-bokatra. Entinareo ny fahafolokariana rehetra ho ao amin'ny trano firaketaka mba hasiakanina ao an-trano ary izao toetra amin'izany ao i Jehova tompony maro raha tsy ho voaky ny varavaran'ny lanitra ao anareo ka ambotsinako fitahinana manana ambiampy ho anareo. Ny fiangonana no vatan'i Kristy ary napetrany amin'ny fiangonana izany hoe amintsika ny asa ny tsy an-tany mba hanatanterantsika ny fikasana rehetra eo amin'ny toerana iray sy amin'ny fotoana iray izay nioay ny asa tao no atao koa. Koa anao vokatra ny fiangonana amin'ny alahady 7 febroary 2024 izao ka tsy ny anjaranao na ny anjarany olon-kafa no mampiasan'Andriamanitra anao fa ny anjara tokony ho azy atenina ao an-trano anaovana ny asa. Misy zavatra andrasan'ny tombo amin'ny tsinarainy sy ny fiangonana tamin'ny farafaranandro ka nanomezana antsika mihoatra no izay miendrika ho antsika ny fahasoavana. Ny andro ny aneminao sy androsoantsika ho amin'izany ny tombo fa izy koa dia miandro fotsiny ny fahavononantsika sy ny filosintsika anatanterahany ny teny fikasana. Ary amin'izany dia mahazo kokoa ny rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo fa raha manomezany zavatra izany anareo dia tsy tafitohina akory mandrakizany. Fa toy izany no hanomezana ao anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay amin'ny Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjyantsika. Hoy ny mpitandrina Elize Andriamanitra. Vaovao avy amin'ny vondron'asa serasera sy firaketana. Voalohany, antsoina ny mpikambana rehetra ao amin'ny vondron'asa serasera sy firaketana ary ireo tena ny sampana mba ho tonga ny fivoriana voalohany atao ny asabotsy 9 febroary amin'ny silga sasany maraina. Izany dia ho fampiaravana tratran'ny taona 2024 sy fiaravana ny mpikambana vaovao ary ametrahana ny andraikitra ny tsirairay eo anivon'ny vondron'asa. Ny toerana dia any atokantrano Andriamantoandro Edgar Mivady any Portet-sur-Garonne. Izy fiarahana sakafo ao aorian'ny fivoriana. Vaovao faharoa, ny fandanana voatsinampo laharana faha-20 izay miombana indrindra amin'ny taona vaovao 2024 dia azontsika hinoana ao amin'ny fisibokon'ny fiangonana noho ny mbola tsy mahampitany tranokala. Hoy ny talian'ny vondron'asa serasera raha matoisany Apôtry Jacqueline sy Andriamantoandro Moro. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra nitsaka tamin'ny diavina notokanana sy fitestana anio dia nanolotra raha-pisaorana ho an'ny fiangonana izany. Toy izao ny diavintsika manaraka ny fampivavahana amin'ny alahady 1 janoary dia manomboka amin'ny 10 maraina any amin'ny Vieux-Temps. Ny fampivavahana ny alahady 7 febroary dia alahady natokany fiangonantsika izany fanateram-bokatra ato amin'ny Temple Jerusalem ary amin'ny 3 sasany tolakandro. Ny tompona andraikitra amin'ny fanatokana ny trano fiangonana io dia natoko-pihira feno mazava dia fanampiomana sady toy komity amin'ny fanadiovana amin'ny alahady erinany. Dia mbola misaotra antsika mampaheno ny mpandehanjara rehetra amin'izany asa fanompoana ny fanadiovana izany. Misaotra antsika nandritra ny farany ary an'Andriamanitra ihany ny voninahitra. Araka ny fanaontsika riavana dia miarava
ireo vahiny izay mandalaka ny tafo isika na koa ireo izay votonga olona eto ny tanàna Toulouse. Fa tiana ny aniniana ireo vahinitsika manokana tonga manatrika antsika ny alahady ity. Ny voalohany efa voalaza teo dia ny filoha ny FPMA dia ny mpitandrina Jean Lavartera izany izay tarika ezo fanokana izao ary namaty antsika tamin'ny tenin'Andriamanitra mangataka anao izay mbalitsana. Faly izay miarabanao mandray anao eto amin'ity tafo izay tsy iza fa misy anao ihany koa satria ny FPMA manontolo misy anao ambafio. Ny teninay dia ny firarentsoko ho anareo mivady ary koa ny zanaka aman-jafinareo. Mbola vaovao moa zao ny taona dia tsy tany ny fampirariana soa atonga ity taona ity taom-panavaozana maro tokoa eo amin'ny fiainantsika ka vaozan'Andriamanitra ao amintsika ny tokom-pitiavana, ny fahasoavana, ny faherezana ary indrindra ny fahatatosana ary zao nareo manaterana tsara ny andraikitra izay napetraka anareo. Ary satria Andriamanitra mahay manao mihoatra ny zavatra mihoatra lavitra izay verytsika na itsika angatana dia ho azy ny voninahitra ny amin'ny anatobana aminareo izay anjara tokony anareo rehetra eny mihoatra mizany azy raha mamaky vatrika teo ety dia mampamaky amin'ny ranotoko ary dia manateny miray ao na ingay tsy hoena eto amin'ity tafo ity na mitoerakafatra misaotriny eto amintsika koa zany mamaky antsika eto ny foan'ny fahatany Andriamatora mila son tahiny miaraka eto izy mivady angataka anareo mba hitsangana mba hotan'ny olona koa zany fantatray. Dia faly izay miaraba anareo ary mifantatsika fa ao anatin'ny fahatany Antsimandrefana misy atsika izay misy ny tafo Toulouse zany, Montpellier, Clermont-Ferrand, La Réunion ary Bordeaux. Izy mitantana izany fahatany izany miaraka amin'ny biraon'ny fahatany tonga mamaky manotrona izao fanokanana izao. Faly miaraba anareo izay faly mandray anareo eto amin'ity fiangonana ity ary dia miraha soa indrindra ndraminay ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Hébreu 13:10 ho anareo. Ary Andriamanitra ny fiadanana ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sikapony ka hiasa manareo izay akasitrahany eo masony. Dia izy tokoa ny androtsaka ao aminareo ny fitahimana rehetra ary indrindra ny fiadanana iadalana anareo manakary ahatonga ity fahatany ity hitoerana ny fiadanana manakary ny fiadanana Kristy zany. Dia mampamaky amin'ny tafo Bordeaux ary mampamaky amin'ny tafo rehetra eo amin'ny fahatany ary mbola misaotra ny amin'izao famakina rehetra tena Andriamanitra. Misy amintsika koa avy any amin'ny toerakafa avy any amin'ny tanàna hafa tonga eto ary na mandalo zany na mioroponena mangataka anareo mba hisangana misofon-drano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy misy dia miasa dia mirasoantsika rehetra tonga amin'ny fotoana nahapisaorantsika izao gavana araka azafady toko tena adiniko ay tokony olomena anjara fitenena ireo vahintsika satria tokony andraikitra eo amin'ny fahatany sy eo amin'ny fiain'ny mangataka anareo raha laza mba hiakatra tia andray fitenenana ampitafatra amin'ny fiangonana. Pasteur, dia voalohany indrindra dia misaotr'Andriamanitra sika ny fitiavana sy ny fahasoavany ny famindrampony ka afaka nalatanteraka izao fotoana izao. Manaraka izany dia milabana mandina lehibe ny
dia faly mialavantafitolozy efa mangalototolozy moa dia faly foana ny tena indrindra amin'izao fotoana lehibe fanano lehibe ho an'ny tafo zao izay nanomezan'ny tompo azo indray mpanompo hitandrina ny ondro ny eto amin'ny tolozy sy ny fahatany manodidina ny tolozy mandrindry ny rotona ho avy ny filaritsoa atotra ho anareo dia ny tombo hatrany iray saina iray fitiavana iray fo iray hevitra tahaka izay efa nataonareo ato izay ka tsy nandrisan'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana nomenanareo aregany izany fanomezam-pahasoavana maro nomenanareo izany dia hoentinareo ihany koa mampitomboana ny firaisana sy ny fiangonana eto amin'ny fahatantsika ianareo tolozy ary patreo dia tafo izay fitaratra eto amin'ny fahatany dia nengaly toy-atranja ny fotoanantsika eto amin'ny fahatany izay anasanantsika dia izao dia amin'ny fafito sy fahavalo volana me ny zaika be sud amin'ny titoantimo zany zaika be atsika dia iarahan'ny fahatany atsimo andrefana misy atsika sy ny fahatany atsimo atsinanana izay na hoe zaika be sud misaotra an'Andriamanitra fa fanirianay fa ela dia izy io no tato anatitsika ka dia tonga ny fotoana anatanterahany azy amin'ny taontia soratsika n'Andriamanitra zany ary mampiomana atsika dia izao ho amin'izany zaika be sud izany izay atao any ny zany milapy ny avion ny fafito sy fahavalo volana me fotoanantsika ho arinan'izay dia ny fifanan'ny tomponandraikitra amin'ny faefatra ny volana jiona izay atao mety tolozy maro ny fivana tomponandraikitra tateo tsy fa ny mpiandraikitra isan-tsapa ka dia manonantsika koa zany a dia ny manan'izao amin'ny faefatra ny volana jiona mety tolozy ny fivana dia misaotra an'Andriamanitra ho azy ireo Andriamanitra misaotratsika dia mbola fankevako miarabana anareo vaokan'Andriamanitra ny fombato tolozy naka manitsikela tena dia pastora efa manitsy anazy fa zay fa tonga tolozy tsy mihevitra niteny vahiny mihitsy misy amin'ny anakiroa voalaza ny fahatany koa fa avateny fahatany atsinandrefana neviko ary natonga anarona lasa filonefibe many iray manototo fa tsy adino filonovina iavana ny doana ka efa makany fahatany atsinandrefana dia ohatra ny mahatsiaro zay fototra ny angana izay ary lehibe maro manotono zany nomony dia faly miona amin'ny iray ny izao fotoana izao atoaka dia matetiky veziveziky aty zany aty amin'ny fahatany atsinandrefana satria ary mivalaza teo amin'ny asabotsy zao zany sy mialaky sy ny asabotsy fanofanana rodekona ny tafo bordeaux ny alaky fanofanana ny mpitambona ao bordeaux dia hoany zany amin'ny misy herinandro manaraka zay ny herinandro manaraka iny ny asabotsy fahenina ny febroary sy ny fafito indray dia ny clermont ferrand satria sady fanofanana koa le dekona ny clermont ferrand ny fanokanana le dekona ny clermont ferrand amin'ny fahenina sy ny fafito samby atoaka zany dia ho aty zany efa mahazatra moa miavaka fa miasa fampona tsy mba mety tafaraka mihitsy izay mihinan-kavo zany indrindra zay mivady fa dia zarazarena niraikitra foana dia lasa foana tsy misisy adino koa fa tokony nalefaka tamin'ny io zany ny fiarabana ny taona vaovao avy aminay ny anakavo zany tsy voavaly ny fiarabana zay nalefa ny tsirairay avy fa dia nanao zany zay misy karta kely misy an'nymerika kely zay misy avy amin'ny menakavo fiarabana hatraky ny taona ary
tamin'ny fotoana dia fiarabana avy amin'ny pastora hoe ravalitery sy ny fianakaviana dia izay mivaly mitron'ireo zavikelinay zany fitony mandany zavikelinay manotrina ny mivaly zany miaraka eo fifanena manokana ao anay satria ny voalohany zavikelinay zany vavy dia miraisina mipandray fanasany tompony tsy fantatry fa zany dadabe manana zavikely mpandray fanasany tompony zany efa mba tsy arotena eo fa mba nahazo fotoana ihany zany efa faly saotry an'Andriamanitra izay fahasoavana miraisina avy amin'Andriamanitra izay zavatra tena farany tena zavatra le izy ty efa niteneniko maly tamin'ny lekôly fa lazaiko nareo fiangonana Andriamanitolo fotoana farany natokavako teto aminareo zany tamin'izao dia ny fisaorana an'Andriamanitra fankalazana an'Andriamanitra ny samy mpitandrina Elize andiniandra mivady 10 taona telopolo taona zafady tamin'ny asa fampolo fa noka tena tolosy ary tena zany tamin'izany miezaka tsy nataona ny fiangonana dia tena tsy olona aminareo aho fa modely ho amin'ny FPMA Andriamanitolo ary za dia tsy tsara ny tena izay amin'izay toerana rehetra eto tsy zavatra nataonareo mahatsiaro ny mpanompon'Andriamanitra no ny asa lehibe izay nataony mafy aminay mpanompon'Andriamanitra mahatsiravako ny asa no mahafotena no matetika rehefa lehibe tsy mba tsaron'olona fa dia natsaron'olona dia dia mosavatsaratsa mavely mady matsanako sisy ny fitenitsika malagasy fa ianareo dia nanao zava-dehibe nametraka tsangam-bato ho an'ny pasteur izay miandra mivady mianakavy ka dia mamelana nareo amin'ny anaran'ny FPMA Andriamanitolo isaotry anareo amin'izay zavatra lehibe izay nataonareo izay tsaroana ny teniny ao amin'ny Hébreu 4:9 fa Andriamanitra tsy mba tsy mamy ka nadino ny asa nareo voninahitry ny mana raha manompon'olona masina sady mbola manompoana Andriamanitra le anome anareo mihoatra no izay fantatra mety asoatsika amin'nyetika no ny asa fotsika eo amin'ny fanomponana azy ka hoe hoe vavolombelona alaina ny fiangonana tahaka ianareo satria tsy mbola misy mihitsy fiangonana teto amin'ny FPMA nanao ohatran'izay natonona izay ka dia ny antenaina mba anao tahak'izay daholo ny fiangonana rehetra ny amin'ny asa fanomponana gambako hoe tsy mbola misy ny fiangonana ny antony zany ohatra hoe misy fotoana lehibe tsy afampady matsakana fa zany hoe misy an'io kosa tsy tokondradin'olona zany fa nitao bordôotra nahita ny fahasalamana mpitanana zay mitety mamany ny fiangonana sy ny sisy dia nanapa-kevitra tsy ny fiangonana Andriamanitolo fa nivoaka n'Andriamanitra sasatsasany zay namina fanomezam-pahasalamana bordô nanapa-kevitra nanamina vola mividy fiara oetin'ny mpiara-mpitanana manatanteraka ny asa da zay nataonitao zany nataonitao bordô mba tsara ina matamana zany fa tokony lazaina dia hoe mila toamana mandrakarifa ny mpanompon'Andriamanitra ary nareo ateny fahantany tsy moandefa mipitadidady ny amin'izay zavatra tsy fantatry miavako na mbola amin'ny asa mampitarika ny FPMA finomy FPMA raha ny tokony izy tokony reheterety azy ny totoky ary efa manapika zany mijanona izay fa io moa ny tokony asa raha mbola hoe tsy maintsy mbola ihany manohy ihany afa raha nysika tokony raha ny fikasana hoe mijanona amin'izay dia manantena fa rehefa tena ndetanteraka mba tsara valaroko nasafaka voninahitra ihany tsy mba fararaka amin'izay samosamy vazivazy ny fivola fimatsiny fivola misy izay vo nofidina rehevolana rasy izay dia tsisy zany tanymboly mianadana ka dia mahafaly akory manolotra nareo
tsy menatana dia izy Andriamatoa Radisson Patrick mangataka anareo menatana andro sotianareo. Fantatranao fa araky ny fitenitsika malagasy ny voalohany mozitry fiainana fiteny malagasy moa zany nefa tsy dia nandrata amin'ny lehibe vola fa tena kosa ny asarobidy ny fandraisana anjara ny vaokan'Andriamanitra eo amin'ny fanatanterana ny asa ny fikonana amin'ny lalan'ny fanomezana. Misy fanentanana natao teo a ny mivokatra izay ataonareo satria ny vava tsy hoe tsy mifankatokakolotsika samy kristiana fa ao anatin'ny fiara-miasa zavazavany samihafa ny fanomezam-pasaona ary manana miraikitra ny olona antsoin'Andriamanitra manokana ampahatsiaro ny tompona miraikitra eo amin'ny fiangonana indrindrindra ny amin'ny resaka arabola ampahatsiaro ny zavatra tokony atao mba andehanantsika mandrakarivo amin'ny fahamarinana sy ny fahasotoana eo amin'ny fampola an'Andriamanitra. Tsara mihitsy ny afantarantsika fa mpandimbola amin'ny fiangonana koa tsy inspecteur de fisika ao amin'ny fiangonana fa tena mpanompon'Andriamanitra izy ireo a miara-miasa ary izy no mampahatsiaro mandrakarivo amin'ny zavatra tokony atao ao anatin'ny fiangonana. Tsy ao anatin'ny komity izy ary tsy ao anatin'ny borao fiangonana koa kanefa miraikitra lehibe zany n'Andriamanitra zany koa raha misy mihitsiny ary elana tsiny fa tokony naterahana teo kanefa misy lanjany koa raha atao manokana ny fandraisan-tanana sy fametrahana azy ireo amin'ny raikina ary tondrana azy ambanaka eo anatreny adidy izay men'Andriamanitra azy koa dia makatakatsika fiangonana itsakana amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana amin'ny anaran'ny tafo fiteny-mahitsy tolozy ny fahatanitsy mandrena na ny manontolo dia mandray tanana nareo menadala zay mametraka anareo ny raikitra izay nitsiny toko aminareo amin'ny fandominana ny vola eto amin'ny fiangonana ary mitondra nareo mambavaka mba ahavitanareo miasa voninahitry'Andriamanitra izay tokony vola. Ivavavoka zarazara samihafa ny fanomezam-panavy pasaona nefa ny fanahy sotra hoe sy tokoa noho ny fampatserivanao na izany letsoina olona miara-miasa aminao apetraka ny fitatanana izy menadazy voresanytanana napetraka amin'ny draikitra anankiray eo amin'ny fiangonana efa any fianana sy mentsoinao azy tafimerinao izy aloha meny fahendrena vavinao ary azany mahafona masaraka azy aloha tompony mba hananany ny hery rehetra ary hananany ny fahatokina sy hananany koa famendrena indrindrindrindry hananany ny fahasotoana sy ny fitiavana eo amin'ilay asa fanomponanao dia ianao Andriamanitra ny fiadanana ny ahamasina ny fitamperaka arovanao avokoa ny tenany sy ny ainy izay ny tamperaka tsy amantsiny amin'ny fiainanao Jesosy Kristy fa mahatoky ianao Andriamanitra ilay efa niantso sady ianao ihany ny fiaisana anao ny fanjakana manerina ny fiangonana misaotra petraka ny fiangonana mairana sy matanjana momba nareo namaka tonga fotoanany fanatitra sy izao riavana ateriteny alitara ny filany fanatitra maro ny fanoratenantsika izany ary dia ataontsika hira zay tontolo ny dekona ny tarika antsika amin'izany rakitra indrony takaza misy rakitra voalohany izy fa tsarovy fa zay manome amin'ny fifarinany makasikanana
tompo mba eny latabatra amiko ary ny firaisana latabatra amiko tompo dia firaisana fampiraisana antsika rehetra koa amin'ny alalan'ny rano dia miran'ny fampihavanana sy amin'ny alalan'ny teny izay velomantsika ny mahazanak'Andriamanitra feno. Manao ny andininy fahatelo amin'ny enina ny efapolo sy efajato isika. Enina ny efapolo sy efajato amin'ny andininy fahatelo dia mangataka ny dekona miakatra ity. Rehefa saotra dia mivakinika hoy izy
tena tsy omena ho anareo zao nataoko ny fahatsiarana akoizany tony kapoka rehefa nihinana dia misy toa mipianareo rehetra fa itino raha dia ny amin'ny fanakena vavozy alatsaka amina rehetra ka manatena ko naovinana no misotro anareo dia izao nataoko ny fahatsiarana misaotra ny ray izay nampamendrika antsika amina tsara nyvanonina masina eo mazava petraka ny izao dia ataontsika hina 7 maneny fahatena olo zavafory ianao matsara
Iano hita sa mga tarafuna, tinis na lang ito. Thank
omeanareo ny tena sy ny rano zay nanavitenanareo tamin'ny fahotana rehetra izy le ampahery sy aranareo amin'ny finona marina ny fanasambarana mandraik'izany ho aminareo ny fiadana. Ry Andriamanitra tsy tosy mandrakizay eo saotanao zay fa sitraka namanay tamin'ireny zavatsy reny dia tena Jesosy fizanako mpamonjena sy ny rano sosarabidy zay mampatoky anay ny fitiavana sy ny fahatsarana ary ny fanaovanao anao sampana berenina ny tena zanaka mangataka aminao zay no famiraminao mba hiazo nanay amin'izany finoana masina zany ka handiananay mamovo tsara ny fitiavana sy ny faharetana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary efa nampaherezinao teto zay androany dia tianay mitondroanao ny namanay ao ry no malay ampionono ny filazantsara ny fitsanganana maty ireo malaky atreo toana mpaherezo ary anateny fanasitrana ireo sahirana vonjeo sy afao am'izay rehetra mamatitra sy zay rehetra manjo azy ampamonjenay tianay pio mitondro aminao ireo nanay fahasoava ataovy mibobika fitiavana trany ay makasitraka anao ary amizara manafa tianay pio mitondro amavaka ny fitokony filazantsara manerina mitany ny asan'ny fiambony indrina ny FPMA ny tokony andraikesina maratonga entinay mavaka aminako ireo kristianina rehetra hiara-ny fanenjena mba toanina arovana ary ampijoroana manarika ny fotoana vely entinay mavaka aminao ireo tany mikorontana hiara-ny adetrano ary ko miatrimaty entinay aminao ny fiainana mampiatrananay metoetrotony fiandananao iandananay araka natenao mivavaka aminao zay ho manakasikaratanazanay ianao no hanoana sy ampahomby miezaka rehetra ho amin'ny fandimbalena ho amin'ny fanajana ny raha misy ary ho amin'ny fampasona ny vahoaka mangataka aminao zay no mpitondra ny fahelena sy ny fahatahonareo ary no mivahoaka ny fifankatiavana zay tsy votonina amin'izany vavaka izany fantatao fa tokony ho an'izao tontolo izao tokony ho an'ny sampatalonina sy misakaraka tokony ho an'ny fiainana dia petraka ny alalantsony Jesosy Kristy tompona izay mpanefa dia misaotra tontolo amen. Petraka isika saotra mandemantsika gavafa fa vita tampelapesona tsara izay fampavanatsiny rosy amin'ny famaranana isika fandaminana amintsika rehefa tena mifarana ny fotoana oreny hira farana dia mipetraka da ny fiangonana izay itelo miarotany zany ekônisty tampona dia miara-mivavaka rehefa vita ny fiara-mivavaka da mitrano zay dia ampiso taoloana dia ametraka tonga inareo zany a zay fandemanao am'izany fakanany sary fahatserovana rehefa vita tanteraka zay le sary fahatserovana izay avao irana sika itsoro mipekolina mba ho raisitsika tanana fiaravana sy mampahirizana zay ny fahasoavana ny raisiny tanitra zay zany fandaminana anatintsika ira valopolo sy efajatsy eo ampitrahana ihany no alovatsika izany. Oh
dia matanjak mba hieniny tsy hay toay. Io mangiare il patasale, la cosa che ha passato con il mondo, e lui dava la